Laila sy tomboko vavy faly tafahoana aminao indray any an-tokantrano any izay manaraka ity fandarana Sahila zao. Arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo MBS ary arahanao amin'ny tambazotra ihany koa. Tamin'ny herinan'io moa tsy nisy ny fandarana noho ny antony manokana ary dia samy faly sika satria tavaverina miaraka ato indray indrindra ao anatin'ny atao hoe tena toedra ramafana eo amin'ny fiainam-pirenena, eo amin'ny fiainan-tanàn'Antananarivo ary dia mino zay fa efa tsy andrinareo indray no iarahana aminay eto anaty fandarana amin'ity alina ity ka dia manasa anao anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Namana Clémence Sararnirina izay sady mpanolotsain'ny tanàna rahateo no miaraka manolotra amiko ity fandarana ity. Miarabanao Clémence Sararnirina. Mirabanao namana Lilira Faralahy dia kafaliana toraka izany ihany koa no hitsidiana ny tokantranontsika indray ianareo izay mpanaraka tsy tapaka an'izao fandarana Sahila zao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS izao. Eny ary izay no ela fa hiditra avy hatrany ao anaty fandarana isika. Eto aloha isika Clémence Sararnirina dia ho afatontsika tanteraka amin'ny resaka rarakinapsa ny fandarantsika ny oalina. Ny rarakinapsa CUA izay mbola mitana hatrany ny sain'ny mpanara-baovao maro satria dia volan'ny mpiasa, volan'ny zokiolona ary dia ny mpandray volan-jaza angeny resahana eto hoe raha miresaka vola eo anivon'izany Caisse nationale de prévoyance sociale na ny KNAPSA izany isika. Laza moa ny syndicat-ny mpiasan'ny KNAPSA fa ny commune urbaine Antananarivo na ny CUA zany no nindrana an'ity vola 1.7 miliara ariary ity Clémence Sararnirina ary dia misy porofo mazava hoy izy ireo izay ilazany fa dia andrematoa be ny tanàna mihitsy no nanao ny fifampirarahana na ny négociation tao anatin'izany fifampindramam-bola izany. Ireo mpiasan'ny KNAPSA misy Asivy Mianadahy moa izay mariana ihany hoe notorian'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny KNAPSA rehefa nanao ampamoaka mikasika an'ireto famoaham-bola tsy manara-dalàna KNAPSA ireto fa ny vaovao mahafaly aloha dia ny hoe nafahany fitsarana izy Sivy Mianadahy izay resantsika ao anatin'izany. Noho izany raha ny commune urbaine no nindrana vola dia mazava loatra izany amin'ny mampanolotsaina antsika Clémence Sararnirina fa mila nangalana fankatoavana tamin'ny mpanolotsaina izany raha toa ka mindram-bola ny commune urbaine Antananarivo. Saingy ny zava-misy dia izao tsy nandalo tao izany ary raha miteny sika androany mandritra ny fanatrehana mivantana satria dia nisy izany izay nandrasany be sy ny maro vahoaka marobe no nanatrika tao mpanao gazety be dia be ny tonga tao nahita an'izany fifampiresahana mivantana izany ary sambany teo amin'ny rarahan'ny commune koa moa fa dia namoahana sonorisation mihitsy teo ivelan'ny efitrano hémicycle izay toerana ivoriana natao reny izay mandalo any amin'ny arabe sy ny ao an-tokotany rehetra ny resaka natao androany dia izay ny zavatra niseho androany tao anatin'ilay fanatrehana mivantana andresahako teo nisy ny mpanolotsaina tetsy ankilany sy ny mpanatanteraka ihany koa tetsy andaniny izay ny fanatrika tao anatin'izany fa anisany zavatra nanamarika tamin'ity androany ity raha matoa mpanolotsain'ny tanàna izay tena nanaitra tokoa moa dia ny hoe fifanontaniana teo anatrehany rehetra ny hoe nanahoana tena noresahana ve ary tena nandalo marina ve teto anivo ny filan-kevitry ny tanàna ny findramana vola 1.7 miliara ariary. Nanamarika manokana hoe satria dia nanontany manokana ianao Clémence Sararnirina mpanolotsain'ny tanàna ny hoe atsangano ny tanàn'izay mpanolotsaina mahasamilaza fa tena noresahana teto izany dia alao hitapoko hitam-pirenena eto hitany mpanao gazety hitany rehetra hoe tena misy mpanolotsaina tsy miainy tokoa ao, tena misy mpanolotsaina tsy manaraka izay zavatra ivoriana tokoa fa ny zavatra nitranga dia aleo angamba ny sary androany Clémence Sararnirina no ilaza betsaka mahakasika ny ataoko hoe ambiance nitranga teo anivon'ny filan-kevitra raha nipetraka izay fantaniana izay androany maraina tetsy amin'ny hémicycle ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Napetraka be dia be ny fantaniana raha ohatra ka hoe apetraka fa anisan'ny tena mitana sainy maro aloha amin'izao fotoana izao dia matovy ny tanàna dia ity resaka SFGD CUA ity teny hoe nanareo aza mifanipaka ny hevitra satria voalohany aloha ianao andre matovy ny tanàna reto ngamba andre adivia dia ny teny ianao hividianana izy parka ny vola 11 miliara ariary nalaina tany KNAPSA fa namarihana aloha ny teo anivon'ny KNAPSA za dia manatrika foana ny ataontsika hoe ny raharaha izay raharaha-pitsarana nahazo azy ireo dia manamafy ny mpiasan'ny KNAPSA fa tsy azo atao no mitrosa eo anivon'izany Caisse nationale izany. Bon, teny nefa nareo zany efa nanaika fa nitrosa ianareo. Andriamatoa be ny tanàna tamin'ny voalohany teny mihitsy hoe izahay no mitrosa nefa izahay no mifampiresaka tamin'ny teo anivon'ny KNAPSA nanao négociation
fantatry ny mpanontsainy zany hoe ianao andriamatoa ben'ny tanàna mba mangataka eto atsangano ary hoe tanantsika mpanontsaina na eno an'izany hoe nentina teto zany ao sy mila ariary zany mba mangataka androano a fa ny vahoaka no mieno atsika eto a sy mijery atsika atsangano ny tanana mba mangataka to olom-bofidy anareo oka tsy izay efatra kely foana no mijoro miaro an'izao filan-kevitra izao fa samy mitovitsika ato samy olom-bofidy napetraka vahoaka Antananarivo ka mangataka eto anatrehan'reto vahoaka reto ao anatin'ny hemisika zay dia vonona mifampiresaka vonona mifanazava manao ny asanay amin'ny mampanontsaina ny tanànanay miantona andraisako an'ilay micro dia sisa hoe nomboson d'ordre satria mialatsiny indrindra madame Clémence Ranirina mpanontsaina ny tanàna dia mahazo maneho ny heviny malalaka nisy fangatahana fanangana tanànay mpanontsaina teo dia osa hoe tohizo fa rehefa tonga any amin'ny farany tsy terenao zay anangatanana zao anangatana zay any amin'ny farany a aleo andeha ny fifanazava-kevitra makasika ny tirarakinapsa CNGD CUIT fara aty ampendohan'ny fitenenana izy andriamatoa filoha no mangataka ny anangatana nefa mifanazavana tsy tonga zany amin'ny farany a dia hitako hoe tsy mety nitino reny ny vahoaka Antananarivo zany hoe tsy nanangatana zay satria tsy nyresahana tato zany ka aleo andeha ny fifanazava-kevitra dia mifanangatanana ny farany zay mpandorana tsy fangatahana voatonona ny anarako dia tsy maintsy nandray an'izay a ka mangataka andriamatoa filoha ho amin'ny filaminana ny fividitsika satria ato dia lavan'ny demokrasia ny tanàna Antananarivo a dia malalaka ny faneho-kevitra taperiny ny fanazavany a fa raha ohatra ka misy fangatahana ny hevitra sy fanangatana zay tsy mandany anangatanana fa mifanazava-kevitra sy ny fifanazavana mialohan'izay hitantsika tamin'ny reny sary reny zany a fa dia tonga amin'ilay fitenenana namana Lelira Farala hoe aloha ny sary no hiteny fa dia nafana aloha zany e zay ny azo ilazana azy a ny fifanatrehana izay ny raha tsika mpanolontsaina tamin'ny mpanatanteraka teo anivon'ny tanàna Antananarivo androany hatreto aloha ny zavatra tsy azo lavina zavatra tsy azony be ny tanàna lavina dia miaika izy fa tena nisy a ilay findramam-bola teo anivon'ny CNAPS saingy raha miohatra amin'ny version izay nataony ny mpiasan'ny CNAPS araka ny efa nitanteranao teo a dia ny azy indray dia miteny izy fa hoe ny orinasa SMGD no nindrana ny vola Société Municipale de Gestion Digitale zany io SMGD io etsakilany nefa izy a dia milaza fa ny SMGD a dia orinasan'ny commune urbaine Antananarivo zato isanjato dia mbola niaiko koa izy satria io mantsy le resabe raha jerena ilay ampamoaka koa ngamba ny azo izazana azy natao Andriamatoa Faniry Soerinavy ny amin'ny hoe ilay rabesahalany ka fianakavian'ny Andriamatoa Ben'ny Tanàna e torak' izany koa ilay Andriamatoa Razafindralambo e dia nantaniany filan-kevim-pitantanana dia nantaniana izy hoe le rabesahala zany a inona anao le rabesahala izay mpikambana eo anivony conseil d'administration an'ilay SMGD lazaina fa orinasan'ny commune zato isanjato dia niaika izy raha lahako izy io rabesahala io dia akoatran'izay ihany koa raha teo anatrehan'ny tsika mpanolontsaina sy ireo olona zay nanatrika mpanao gazety tao anatin'izany a dia nanontaniana hoe iza ilay Gira Zafindralambo dia niteny izy hoe ay ve tsy fantatrareo ilay Gira Zafindralambo fa taleny kabinetra ne io Gira Zafindralambo io e io zany ny tenin'ny Andriamatoa Faniry Soerinavy fa hoe misy roa-pihavanana ihany koa amin'Andriamatoa Ben'ny Tanàna dia hoe taleny kabinetra eo anivon'ny commune zany hoe sady taleny kabinetra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo no PCA eo anivon'ny orinasa SMGD zany rehetrarehetra zany no ndeha aloha arahantsika satria araka ny teneniko teo hoe nazendana ilay valiteny nataon'ny Ben'ny Tanàna ohatrany hoe mandeha tsotra fotsiny ohatrany hoe tsy tokony misy inona ny olana mampatsiara na horonan-tsary anankiray zay hoe et alors hoe inona zany ny antony tokony ampimenimenina anareo raha lahako izy a fa ohatrohatran'izay mihitsy no nandresako azy raha za manokana namina Lira Farala aloha raha tsika ilay valiteny ny resanina Andriamatoa Ben'ny Tanàna azy a dia miverina etsika rehefa avy eo a manohy an'izay resadresaka izay ny momba ny monsieur Rabesala sy monsieur Razafindralambo monsieur Razafindralambo ramatoa conseil municipal dia efa directeur en cabinet ako efa roa taona zay enao mpanolontsaina tsy mahafantatra zany
io izy io isaky ny vokotsika dia azafady misy arabotralamo fa tsy fantatrao angamba directeur de cabinet io izy io efa rotaona izy neto tsy fantatrao misy arabotralamo fa ina andriamato Frédéric Abesala dia ary mpanolontsaina manoka azafady hoe mpizaha miditra teto tsy fahotanany mitondra ny raha mpanolontsaina manokany mijery sy manaraka an'ireny fizotra ny fivoriana reny dia mahita ny fomba famalina Andriamatoa be ny tanàna tao anatin'ireny fanontaniana samihafa reny. Raha tsorina zany Clémence Rarinirinany dia izao no sary azo jereny. To lasa saritsarina orinasa mpianakaviana zany. Ity SMGD na Société Municipale de Gestion Digitale arety tena very, za manokana aloha dia very satria mbetika lazaina fa société à vocation commerciale manana ny fahaleovantenany manokana mihitsy ary raha ny convention ny vakina tena hoe andraikitry ny SMGD no mikaroka izay vola entiny ampiodinana n'ilay orinasa fa eto anefa dia nilaza mazava ihany koa tao anatin'ny fanazavana tamin'ny maraina ny ben'ny tanàna fa dia orinasa 100% ho an'ny commune ihany koa ilay SMGD very koa tsika tsy ankilany satria nahoana toa misy roa mpihavanana na ny ao amin'ny mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana na ny conseil d'administration indrindra moa fa ny président ny conseil d'administration na ny PCA izay voaresaka tsika ary nanatrika ny fivoriana moa izy tamin'ny maraina izay sady taleny kabinetra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo no sady PCA ihany koa ato anatin'ity SMGD ity. Zay no mahatonga le resaka hoe mifanampy amin'le resaka hoe ampamoaka nataony Ramatoa Fanirisoa Ernef dia hoy hoe lasa tonga amin'ny fieritreretana hoe raha-mpianakaviana ve izy ity sara raha an-tanàna Ramatoa Clémence Rarinirinana raha mandinika an'izany tsika. Eo ihany koa ny hoe tsy nandalovana tsy nampandalovana teo anivon'ny mpanolotsaina ny fametrahana nyreto olona izay resahana eto ary tamin'ny maraina moa tsy pia kely fa ny mpanolotsaina Hilda Asinjo dia niteny mazava mihitsy hoe malahelo izay raha samy mpanolotsaina ato anatiny ato fa na dia ny solotenanay représentant anay eo anivony izany filankevim-pitantanany orinasa ny commune izany aza dia any ivelany izay no mahafantatra fa tsy ato anatiny izany manam-porofo mazava fa kiatrano an-trano ary tsy nampandalovana teo anivon'ny mpanolotsaina ny fanendrena an'ireo olona ireo. Ny tenako manokana moa dia tena nanamarika an'izay mihitsy hoe nisy romoromo be ange ary nyresahako teo anatrehany be ny tanàna sy ny mpanolotsainy tanàna izay nimenomenona ny amin'izany eny tamin'ny maraina dia nolazaiko mazava hoe nampisy olana ny fametrahana an'io fa tao mangintsika ankehitriny rehefa resahana ilay izy fa alao ho vaky hoe tsy nisy mangarahara ny fanendrena ny mpikambana eo anivony izany filankevim-pitantanan'ny SMGD sy ireo orinasa municipal hafa Ramatoa Clémence Rarinirinana satria misy koa ny ankoatran'izay. Ny ben'ny tanàna Nainandria Titoaina dia marihana tsara fa mpikambana ihany koa eo anivony izany conseil d'administration na ny filankevim-pitantanan'ny SMGD izany. Ny rahalany hozy isitsika dia mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration ary araka n'ilay nambara hoy isika teo dia voalaza ihany koa fa hoe misy roa mpihavanana amin'ny ihany koa ny taleny kabinetra izay sady PCA anty SMGD ity Clémence Rarinirinana. Zany hoe raha tsorina zany dia raha raisina ny version-any satria mantsy hoe izy no miteny an'io hoe SMGD le izy dia raha raisina zany ny version-any dia izy rehetr'ireo zany miaraka amin'ilay actionnaire izay tsy nety ny révéleny antsika koa androany le anarana satria le fametrahana fanontaniana aloha zany androany aloha mba niavaka kely afaka nametraka fanontaniana indroa fa isan'andro dia indray mandeha ihany tsika mahazo metraka fanontaniana dia mba natsipy tany amin'ny namana Hilda Asinjo hoe mba apetrao ty fanontaniana ity dia ninina tsy nyvaliana indray hoe iza le anarana neny tena ilainy iza le anarana le actionnaire dia ninina tsy nyvaliana zany ka zay tena hoe raha tsorina zany araka ny version an'izy ireo dia zareo zany izy rehetr'ireo miaraka amin'ny actionnaire ao dia tomponantoka zany tamin'ny ilay fakana ny ilay 1.7 miliara ariary teny anivo ny CNAPS zay zany le izy dia ny CNAPS nefany izay lazain'ny ben'ny tanàna zany fa hoe nanao fifanarahana tamin'ny SMGD tamin'izany resaka fitrosana izany. Dia eto zany dia mametraka fanontaniana hoe ny mpiasan'ny CNAPS etsy andaniny ny randrana syndikaly koa tetsy ankilany dia efa nanamafy misy olona mahay momba ny CNAPS mihoatra an'ireo olona izay milomano ao anatiny sy miasa ao anatiny nandritra ny 4 taona ve dia ireo nefa dia tena nanamafy hoe ny CNAPS tompo tsy dia tsy banky ka afaka mampindram-bola fa ny CNAPS na dia misy azany hoe volan-CNAPS ampiasaina ivelan'io zany caisse nationale zany dia placement ny atao
fa tsy fitrosana tsy pré tsy resaka zana-bola tsinitsinina fa placement ohatra hoe hividianana volamena hoy izy ireo ohatra hoe atao bon de trésor hoy izy ireo zany hoe le vola zany tena assuré fa tsy ho banga nefa mitombo ty mantsy ty resaka pré ty mantsy zany de miena le vola ampiasaina le vola de tonga de miala départ zéro ianao mamerom-bola sy ny sisa de zay zany no zavatra mitranga de eo indrindra le mampametra-panontaniana namana lilira faralahy hoe ahoana koa zany resaka fifanarahana zany efa tiako tenena zany ohatrany hoe efa tratra zany aloha e nialana mafy le hoe tsy commune satria ny profo rehetra am-pelatana ny raha iteny hoe commune io tsy misoratra ny nateti-bola de alors anga zany de efa atontsika de efa miara-miady de miaraka manao communication atao anatin'ity fa SMGD fotsiny tsotro zao ny ataontsika anakan'io vola io de tsy maninona fa na hoe raha lako arany ao de tsy maninona fa na hoe tsy azo atao ara le mitrosa fa de alors anga miaritra amin'ny communication raha io toy zay hiaritra am'le hoe niseho any indrana ny vola nefa tsy nandalo teo am-panolo-tsaina déchéance avy-hatrany zay ne le zavatra hita raha mikasika an'ity knapsy ty nefany de zany mihitsy nefa ny fomba fijerintsika azy na manalilira farala satria miprofo koa de eo am-pelatanantsika ary mipiasan knapsy zay averiko fa mahafantatra tsara ny aty vilaniny zany raha momba ny knapsy zany no milaza fa ny commune urbaine Antananarivo no nindram-bola na izany na tsy zany dia tsikaritra ny mpanara-baovao fa de mivadibady dela Andriamatoa-ben'ny tanàna raha mikasika an'ity resaka trosa 1.0 miliyara ariary ity de etsy andany mifanipaka ihany koa ny heviny sy ny hevitry ny filohan'ny filan-kevitra arahantsika ty fanadiadina izay notsongaitsika nalaitsika tao amin'ny Real TV ity anamarinatsika an'izany zavatra ambaratsika zany de miverinetsika rehefa avy eo manohy ny fandalinana sy ny famakafakana. Andalo fifidianana teo anivon'ny filan-kevi-pitantanana ny vomera ho an'ny vakoka ary nomena ny mpanolotsaina ny andindiny momba ity findramam-bola ity raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna. Mpanolotsaina tsy mihaino ireo milaza fa tsy nazava tamin'izy ireo ny findramana io vola avy amin'ny knapsy io hoy izy. Matetika ane mpanolotsaina tsy de mihaino firy fa efa indroa na intelo na inefatra angamba ny izahay satria ela be le négociation nandritra ny herintaona zay herintaona mahery zay no fampiresaka tamin'izy park vao nanomboka mihitsy de fantenenina hoe zao no anaovana anazy zao anaovana le société municipale tsika indam-bola hividy an'le izy misy mpanolotsaina mihaino misy moa zany tsy maheno de zay teneniny ihany zay tiany teneniny tsy mandalo ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna zany société commerciale tompoko ny SMGD na de société municipale fa à vocation commerciale ny SMGD ahoana moa ny idirany hoe indram-bola avy ny société anankiray de tsy maintsy mandalo ao amin'ny filan-kevitry ny tanàna. Eto zany de somary manahirana lista orinan'ireny zavatra nijerentsika teo ireny Ramatoa Clémence Rarinirina satria toa misy zavatra mifanipaka tsy tena mazava misavorovoro ao anatin'ny fanazavana entina Andriamatoa-ben'ny tanàna etsy ankilany ary entiny filohan'ny filan-kevitra etsy andaniny tamin'ny 10 martsa mantsy raha nisy andray filazana zay de nilazaina hoe nindrana vola teo anivon'ny knapsa hividianana an'izy park zay le resaka zao ny zavatra somary mahagaga ao anatin'le izy voalohany aloha zany hoe milaza ny ben'ny tanàna fa hoe ny SMGD hoy izy no nindrana ny vola de miverina foana zany ny fanontaniana ao anatin'izay hoe raha ny SMGD moa zany nindrana ny vola de inona zany ny antony nilazana fa hoe tsy mihaino isika mpanolotsaina tsy mihaino sika fa fimbetsaka ny nentina teo anatretsika mpanolotsaina io resaka io eo zany zavatra tena mampagaga ao anatin'le izy hoe inona moa no idiran'izany zavatra izany etsy andaniny anefa de rentsika tsara ny faneho-kevitra nataon'ny filohan'ny filan-kevitra teo Andriamatoa PCM zay nilaza izy hoe société à vocation commerciale hoy izy ny SMGD ary de tsy misy tokony idiran'ny mpanolotsaina amin'izany resaka izany eo zany de sahiran-tsaina mihitsy ny manaraka an'le izy aiza ihany raha ny tena marina efa nentina teo am-panolotsaina ve le izy de tsy mihaino ny mpanolotsaina sa hoe zavatra tsy misy idiran'ny mpanolotsaina izy ity ka inona moa no tokony hitondrana azy eo anivon'ny mpanolotsaina zany hoe samihafa ane zany le hevitra arosony ben'ny tanàna sy arosony Andriamatoa Ralitera Guy Andrebarany zay filohan'ny filohan'ny filan-kevitry ny tanàna eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ny dikany de zao hoe mipetraka amin'ny fantaniana Clémence Rarinirina sy isika mpiaino any tokantrano sy mpijery hoe inina avilivily ve ny marina sy ny sain'ny vahoaka mba hanaromana an'ity raharaha fitrosana 1.0 miliyara ariary teo anivon'ny knapsa ity Clémence Rarinirina.
ia fa raha resaka niny SMGD iny mongamba de tsy iverenako tsony le fa voarisaka tao anatin'iny reportage izay nataony reality TV teo iny fa efa voalaza teo fa hoe fantanina goavana ary tena mitombona mihitsy ny fametrahana azy de hoe orinasa ve mbola tsy nitsangana tamin'ny fotoana akory nanaovana ny négociation dia efa afaka misitraka findramam-bola 240 miliyara ariary tsy vitan'izay fa hoe orinasa ihany koa izay manana reny vola 10 tapitrisa ariary 10 tapitrisa ariary dia ampitsitrahana trosa tsy 10 tsy 100 tapitrisa fa 240 miliara de mbola ariary ao anatin'izay zay zany le mahatonga an'le fantaniana mipetraka hoe tindry zareo mafy ny sitrika ao anatin'io SMGD io fa na hoaiza izy na hoaiza dia voafatotra foana izy ao anatin'ny zavatra rehetra zay ambarany satria raha pré zany samy mahafantatra kosa angambitsika raha banky ara ohatra satria banky moa zany ho ary marina ny tenin'ny mpiasan-kinapsa no afaka mampisitraka trosa ianao ve manana 10 tapitrisa de isy apindrana anao 240 tapitrisa ariary ve mba ohatrany te ahita an'izany daholo ny vahoaka malagasy manoloana an'izao fahasahiranana an'izao te ahita 240 miliyara ariary latsakavany an-danitra ao anatin'izay fa zay ny tiana ho tenenina hoe mampametra-pantaniana ary be dia be ny zavatra misy zany izay inina koa ao anatin'izay aloha tsy lazana n'le tena marina fa inina vilivily araka nefa namarinao tena manalira faralahy de hoe very any anatin'izay ahoana moa zany hoe tsy fandrirarirana sy fiovaovà-kevitra fiovaovan'ny version ny vahoaka ao anatin'izany de eto koa sika mbola ao anatin'izany ataontsika hoe finiavana ve te hamilivily an'ilay saim-bahoaka fa de nyteny ndray koa ty ramatoa mpanolontsaina ny tanàna Latiana Ravolomanana izay mariana fa mpanolontsaina miara-tanàna amin'ny be ny tanàna ary androany izy de tena nampiseho zany teo anatrehan'ny mpanao gazety rehetra fa izy de tena manohana ny be ny tanàna de araka ny teneniko teo ny zavatra teneny koa zany vao maika koa mahampisangojo koa satria ny antony de nyteny ndray koa izy hoe ny SMGD ndray nindram-bola ny SMGD mihitsy ny nindram-bola fa ny CUA niantoka ndray an'izany findramam-bola zany hoe au fur et à mesure mandeha ny andro de miova lazaina aloha ny amboalohany fa hoe avy tena n'izy park avela hoe resahana tamin'ny mpanolontsaina vetivety hoe société commerce resahana tamin'ny mpanolontsaina io ka tokony fantatry ny mpanolontsaina fa négociation inefatra metaona avy ndray lazaina fa société commerciale io tsisy idiran'ny mpanolontsaina amin'io vetivety indray de hoe SMGD mihitsy nindram-bola fa nanao antoka ny CUA inona ny tena marina ao anatin'izay ka tsy ho be resaka angambitsika namana lilira faralafa aleo enotsika indray zay fa ny hokevitra izay nataony ramatoa Latiana Ravolomanana zay tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny ABC ny nampiasana ny 11 miliara dia tsy nisy na kely raha fanodikidina tsy teny atsipriany ny SMGD no mindrana vola tany amin'ny KNAPS ny commune urbaine Antananarivo zay miara-miasa zany satria société municipale io dia karazana ataoko anaty farangososina hoe caution morale fotsiny ihany raha nindram-bola ny SMGD de mazava tsara ny fifanarahana teo amin'ny rotota amin'ny famerenana ny vola io ary efa nanomboka namerina zany vola zany ny SMGD efa indroa namerina izy ary amerina indray ny araky ny fanarahana izy zany zao amin'ity volana avrily ity mitohy ary tsy tapaka zany ny vola nindraminy SMGD tao amin'ny KNAPS de tsy very mihitsy ary tao anatin'ny fifanarahana nataon'ny SMGD sy ny KNAPS raha sanatria ka misy tsy fahan'ny SMGD mandoa an'io vola io mamerina an'le vola zany de lasa ny KNAPS avokoa ny fananan'ny SMGD rehetra zay ny antoko zay mazava tsara de mahalasa saina moa zany kevitra reny raha matoa Clémence Rarinirina satria everiko fa 520 isika ny mpanolontsainy tanàna eo anivony zany commune urbaine Antananarivo zany amiko tsy misy angambany atao hoe super CM
ambony kokoa noho ny hafa na tokony ho mieux informé kokoa noho ny hafa ka hoe manana zo ary afaka miteny manome version zay heverina fa version tena marina ao anatin'ny raharaha ao anatina zavatra tahaka ireny fa zay moa zany no somary nanaitra kely tao anatin'ilay faneho-kevitra hoe manana fahefana sy alalana sy akse manokana ve raha matompan'olo-tsaina lala tena ravololo-manana no manao an'ireny zavatra nolazainy teo manazava ary midefendre mihitsy raha zay ny azo ilazana azy ny fanapa-kevitra zay noraisiny teo anivon'ny commune sy ny SMGD tao anatin'ny raharaha fampindramam-bola iny zay zany no mahatonga n'ilay libellé ao anatin'ilay taratasy hoe SMGD -CUA zay zany ny fandehan'izy ity ary ao anatin'ilay ampamoaka ihany koa moa zany zay nataon'ny mpiasan'ny KNAPS ny nahafatsika nanapirofo an'izay soratra ao anatin'ny taratasy zay dia andonge iverenantsika Clémence Ararnirina ilay vetivety kely aloha ialohan'ny iverenanao amin'izay le resaka an'izay tiako resana kely fa lasa veritsika mantsy any amin'le ramatola la tena ravolomanana satria androantsika niatrika fifanatrehany mivantana eraka tampana tanteraka tiako tsindrina kely ty namana lilira faralahy tao anatin'izany izy dia tena niresaka hoe ianao namana lilira faralahy volon'aina Lucine afantarana anao dia ianao tsy nanatrika matetika tsy manatrika fivorian'ny vomiera dia zay mahatonga anao tsy maharaka ny zavatra rehetrarehetra zay ifampiresana ao anatin'izay fa tao anatin'ny fivorian'ny vomiera no niresana n'izany resaka SMGD zany zay zany le nitenenina dia za zany te hanitsy kosa raha SMGD nyresanao tsy any anatina commission fotsiny zany ny resahana hoe resahana fotsiny ohatran'izao zany raha ohatra ka le tena hoe nandalo tao ampanolo-tsaina ve sa tsy nandalo de manahoana marina momba le fitrosana nitroso otrinina marina ny commune urbaine Tananarivo satria mantsy zay le adevitra tao hoe fahahoana marina misy afenina de fandresahana etany anatin'ny asam-bomiera izany izaho kosa aloha zany de tena mitenina manalilira faralahy fa raha miresaka tsika hoe fitantanana ny commune amin'ny akapobeany orinasan'ny commune ny SMGD de tokony ampahafantarina ho an'ny rehetrarehetra zany fa tsy misy hoe aty amin'ny anina ihany ny ampahafantarana an'izany fa ny aty amin'ny anina tsy ampahafantarana zany eny le mampitonga le fametrahana fanontaniana ary tsika eny ny fotoana nanao rapport d'activité teo amintsika ny teo anivon'ny SMGD sy ny sisa maninona ary zany tsy nambary ary tsika eny zany nanao rapport d'activité reo SMGD reo efa nitrosy efa tanatin'ny vanim-potoana fitrosana le tadidinao ngamba 5 mois passé sa 6 mois passé zay de maninona ny tsy nresahana zany fitrosana zany fa gaga be andro any maheno an'izany dia fitiavana fotsiny te ataontsika hoe anisy sira mialatsiny amin'le fitenenana ny namana lilira faralahy de hoe ianao tsy inona tsy mivory matetika ianao tsy afaka noho ny antony samihafa de de tao anatin'io zay no resaka le SMGD ohatrany hoe te hitenenana zany hoe tsika mila manamaritra zay ho le niteneniko teo hoe mila marinina le izy ranga andao ranga tsika hitady ho fomba hanamarina atsika azy de ahoana jereva hoe fiche de présence ohatrany tsy teto izy tamin'io mody ataovy hoe tao rangatsika nyresaka an'io de hoe izy asa tao an'izany kosa le izy lasa manahirana kosa lasa manokana aloha na eno le izy tamaraina fa ohatran'izay hoe izy moa niteny de izy nanangatanany hoe afaka manana droit de réponse sa hoe inona le teo hoe manana afaka mamaly sy ny sisa ve fa ohatran'izay zany le zavatra fanamariana kosa namanasotranao amin'iny fanamariana iny fa tena izay tokoa moa le izy hoe rehefa mizahatra tahaka itony ane de matetika foana de zay foana hoe ny fandotonana fanomezantsiny ny hafa no heverinao anadiovana ny tenanao zay tsy voatery ho marina zany satria eto aloha zany ny zavatra hita de tsy mitovy kosa le niveau d'information namana Clémence Ararnirina mety misy tokoa ny fivoriana zay mety tsy natrehako ka tsy nahitako na tsy nahenoko ny resaka nylazaina hoe noresana tamin'ny fotoana tsy nahateo fa moa ve commission na bonne gouvernance irery ny eo anivon'ny filan-kevitra manana commission maro samihafa tsika ianao mitarika ny ao amin'ny fitaterana everiko fa matoa mipetraka amin'ny fanontaniana de misy zahatra tsy azombaliny ao ka zavatra tsy tokony zany no atao hoe fialana olana ve ao anatiny ity trangan-javatra ity iverina amin'izay no ile resaka teo Clémence Ararnirina hoe raha iverenantsika ange ilay convention na ilay contrat zay nifanarahana tamin'ity resaka ny fanaovan'ny commune urbaine Antananarivo sy ny SMGD Sonia de milaza mazava mihitsy hoe anjaran'ny SMGD no mitady izay trosa ividianany n'izy parka zay zany ny tokony ho fandehany ao anatin'ity raharaha ty de eto ny mahagaga de izao ny convention zany milaza mazava hoe tompona andraikitra amin'izay fitadiavana ny volam-piodinana azy anisan'izany fividianan'izy parka zany ity SMGD ty de maninona androany no lasa mivadika hoe mpiantoka indray
ilay commune urbaine Antananarivo renivohitra de amaly any fanontanianao teo satria ho ianao hoe ahoana moa zany ny azo eritreretina an'izany hoe orinasa izay manana kapitala 10 tapitrisa ariary no afaka misitraka mbola tsy nitsangana koa raha ilay orinasa de afaka misitraka sady ary efa nahazo akoro ny afahana mitrosa vola 1.10 miliara ariary de hoy aminao Clément Sarariniana hoe raha le anaran'ilay SMGD mbola tsy nitsangana tsy ho nahazo an'izany mihitsy fa no lay caution na le fiantohana nijoroany lay commune urbaine de hoy ny KNAPS hoe ay azo ianteherany ity zany fa isy zanaboly ty iveriny ty sy ny sisa tsy tokony mandalo ao amintsika zany satria ahoana moa zany engagement indrindra hoe fotoana zay. tsika nena mijery microfinance farany kely indrindra raha mbola mametraka fepetra raha matoa Clément Sarariniana hoe tsy afaka manome volanareo zay raha tsy fantatra mazava hoe efa firy taona nitsangananareo ary miodina ve ny activité anareo fa tsy zahay akory no anome fond ianganareo ny magaga eto KNAPS sady efa tsy sehatra mpampindram-bola raha teo no antom-pisiny no manome vola meopampana tahaka izany de hoy hoe misy zavatra ao ambadika ao de lay fiantohana izay nataon'ny commune urbaine ka marina tanteraka ny teninao ary ombako manana ny hoe raha CU any tonontononona sy atao miantoka amin'ny garantir vao mailozany zany de hoy aminao hoe rariny sy hitsiny raha ierana ifampierana sy raha manapa-kevitra eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna izany zavatra any de eo zany lasa mampanontany hoe fa ianareo ihany ve zany no afaka mitsara hoe ianareo mpijery any tokantrano zany ny tiako tenena hoe ianareo de afaka mitsara mijery ny tantara satria ny ariary teo anatrehantsika ny zavatra rehetra hatramo maraina ao anatin'izao fandarana rana izao ary mino fa misy aminareo koa mizapizapi kely eo ihany sady mijery an'ilay fandarana anankiray de hoy hoe tsika rehetrarehetra afaka manapa-kevitra sy mandinika hoe inona marina ny zavatra tena mety hoe tia nafenina ao ambadika ity resaka 1.10 miliara ariary ity fa raha ho manokana Clément Sarariniana toy izao hoe mety anisany ampisavorovorona ny saina ihany koa zany de mety hoe tsy mieritreritra ny andohany io volan'ny KNAPS io 1.10 miliara ariary mivaingana indray mandeha zany ny eo anivon'ny SMGD raha izao zavatra izao no arahana akaiky. Na zany zany aloha ninina andeha ataontsika hoe cinéma ataon'ny mpanatanteraka momba an'ity resaka SMGD ity de zahay kosa aloha zay sy ny namana Lira Faralahy zany ny tenako sy namana Lira Faralahy de resy lahatra fa ny commune urbaine Antananarivo no nindrana ny vola ary ny tsy fangalana ny fankatoavany mpanolotsaina ny amin'ny fitrosana eo anatrehany ny fitrosana fotsiny tsy eo anatrehan'izana eo anatrehan'izy fa fitrosana fotsiny dia efa fandikan-dalàna tena faute grave zany satria engagenao zany lay commune urbaine Antananarivo ao anatiny ilay trosa ka zay teneniko hoe na ho avadibadikitsika impito imbalo ary ty raha ty na ataony hoe inona na ialokaloka ambadiny SMGD izy de mipotra foana ny marina rehefa tsy voany amin'ny resaka népotisme izy de voany amin'ny resaka fananganana SMGD tsy manara-dalàna satria ny société lazaina fa 100 isanjato any commune lay SMGD de ny lalàna de mazava fananganana établissement locaux de tsy maintsy mandalo conseil municipal any koa zany de fa inona no avaliny amin'izany de itenindreo izy hoe inona ao anatin'izay de aveo koa nefa ny resantsika teo le hoe CA izy menakavy ny inona ty anaran'izy teo ny le orinasa tsy nitsangana akory de efa mahazo vola be ahoana nefa le orinasa tena hoe garantir fa tena ho voalohany zany raha tsy nampiny commune zany rehetrarehetra zany tompoko raha tena tiana hiatongavana ao anatin'izao fampahiratana ny masotsika manoloana ny tiraraha commune urbaine Antananarivo sy ny KNAPS ity de hoe misy tsy azo hidivirana ny fisian'ny fandikan-dalàna ao anatin'izany de zay indrindra no antony mahatonga anay miteny ankehitriny misitona ny lakilosy satria tena tsy voazao kosa samy fandikan-dalàna zany namana Lira Faralahy raha ny ataony be ny tanàna satria izy no mireprésenter en commune amin'ny resaka ataontsika hoe raha miresaka amin'ny négociation na presse ny sisa firesana sy représentation commune any amina entité maro samihafa na orinasa maro samihafa na ataontsika hoe rafitra maro samihafa de izy no fantatry ny olona de ataontsika hoe tsy voavoalohany zay resaka fanitsakitsahana ny resaka hoe filan-kevitra municipal izany tsy voavoalohany satria hitatsika zany andeha haka santionana antsika nisy zao reny le fandravana box tadiditsika tsara ngamba le teo Sorano no ravana ireo le tsena izay mialatsiny fa andeha hiteny hoe tsara tare kosa vita tsara en dur kosa nisy convention mazava ny fanarahan'ireo mpivarotro ireo tamin'ny commune urbaine Antananarivo dia ary tsika mpanolotsaina de niteny tsy ekena
ny fandravana nefa de noravana ihany no ninona no ny fanapa-kevitra samyrery izay no raisiny be ny tanàna Antananarivo. Ohatr'izay ihany koa ny fandravana trano teny anala mahitsy izay mbola ny be ny tanàna samyrery koa no nandray an'ilay arrêté de démolition. De androany moa zany dia niezaka niaro moa zany Ramatoa Tia Ravolomanana ny teny hoe délibération tamin'ny 2016 iny moa efa narotsany tary amin'ny tribunal izay natrehako tary amin'ny théâtre re. Délibération tamin'ny 2016 o izy noraisin'ny mpanolontsaina de miteny fa hoe ravana zay rehetrarehetra tsy manana permis. Iny zany tsy mandany zany fa jereo ny dossier andreo olo eo anala mahitsy reo fa reo de manana didy navoaka amin'ny fitsarana tamin'izany fotoana izay milaza fa hoe tsy motifa natao ampy anaovana ny démolition tsy fananana permis. Ianao nga ambonin'olo lalàna zany be ny tanàna ambonin'olo lalàna de zany no entina foana iezahana tondra ataontsika hoe fanamarina tena ao anatin'izany fa miala tsiny tompoko misy ataontsika hoe ny tantara de voarakitra ao anatin'izany zavatra mitranga rehetrarehetra izany. Ankoatran'izay ihany koa lena ny fanomezana noty an'ireto pavillon eo Analakely. Fanapahan-kevitra délibération raisin'ny mpanolontsaina ny tanàna simple note no navoakan'Andriamatoa be ny tanàna milaza fa hoe ilaina ny toerana ampidirana mpivarotra zany hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul miala daholo nareo pavillon mafatifaty reo fa ampidirana mpivarotra. Tamin'izay nahatsirovoaka le teny hoe ray arivo eto amin'ity toerana ity. De namoahana noty ireo olona ireo. Voatery le olona lasa nitondrana raha teny anivon'ny tribunal tao anatin'izay. Zany rehetrarehetra zany fanitsakitsahana ny filan-kevitra munisipaly. Fandeha koa raisitsika be de be oa le izy fa ty mety sady atsikaiky ny mpanaraka atsika amin'izao fotoana izao namana lira farala. Io korotam-by be eo an'lolo lampantanàna io. Zay foana koa mantsy aloha tsikaritro marina namana lira farala. Nen'Andriamatoa be ny tanàna zany de ohatrany ataony ohatratsika zao miresaka eto amin'ny plateau zao. Aminy zany rehefa miresaka de c'est ça l'essentiel. Hoe efa ndresahana io ny teny an'izany. Ny atao hoe miresaka amin'ny mpanolontsaina, atao hoe mahazo fankataovana mpanolontsaina de délibération irery ihany. Fa tsy hoe rehefa miteny ianao hoe zao ny ataontsika ny etratrano zany révisentsika kely. Zay mantsy nataony momba le etratrano de lazainy fa hoe ny teny hono izy fa hoe révisena ny etratrano de maninona hono nareo milaza fa izy rery nanapaka an'io fa nisy ny délibération avoaera ny délibération ndraisiny tamin'izany. Fa zay tsy nandray zany fa tsika tsy nandray zany, izy nandray zany samire. De ile korotam-by ny iverenako. Tamin'iny netana teo anaty atsika de hoe isy artiste zany ampafantatra ny sanganasany eto amin'ny parvis. Tsika ave moa namana le lira farala ponina Antananarivo de andeha anakana artiste eto Antananarivo ampafantatra kosa ny sanganasany parvis tsy anina ipetraka fotsiny eo io inona ny olana. De zay zany le nitenena hoe mba ampafantatra ny sanganasany eo zany izy. De ohatr'izay le nampahafantarana le le izy kay tonga de sanganasany orona ary tonga de ny orom-paka de eo io eto isika no tsy fantatry tsony miara-manandratra ny fahorin'ny vahoakana Antananarivo. Io zany ny lasa apetraka eo amin'io toerana eo amin'ny parvis io am'izao fotoana. Tiako tenenina ao anatin'izay zany de hoe be de be loatra ilay resaka fanitsakitsahana ny lalàna sy ny fanaovana tsinitsinina ny mpanolontsaina namana lera farala. Ya fa ankoatran'izay ihany koa tsikaritra Clémence Ararinirina fa ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny commune Antananarivo renivohitra de tsikaritra hoe tsy mandeha amin'ny laoniny ny asa. Zay zany ny zavatra hita lohatra. Tsy mandeha amin'ny laoniny ny asa satria nahoana angamba tsy lainga. Ary eto moa de disoiko ny tenin'ny mpanolontsaina anankiray namana zay tsy nahazaka mihitsy rehefa ndresahany ty zavatra ty hoe tsy afaka angian'ny fako eraka Antananarivo fa move nananganana an'le SMA na société municipale d'assainissement tsy ny hoe hanalana ny fako fa tsy mahavita ny tokony ataony ny samyva ary mba tsy sy ny fifaniliana andraikitra intsony dia ny SMA ny miandraikitra an'izany fa ny zavatra mahagaga Clémence Ararinirina hatramin'ny ovan'ny samyva ho SMA de vao maika mivangongo ny fako. Na tsikaiky ihany satria nisy faneho-kevitra tamina fahitalavitra ravavy anankiray izay indray andro zay de zao no lasain'ilay tompona andraikitra ambony tsy ho teneniko ny anarany fa hoy izy hoe misy aneo izy minimanao mihitsy mitona ny fako avy any Andralanitra hony atotitra eny amin'ny fako mba hampisy scandale sy ilazana fa tsy voaroaka amin'ny fako toy hoe
na de olona de efa tsy misy atao hoe de andeha andany andro hitona ny fako avy any nefa ny fako alohan'ny masony azy manahirana azy ary de zany ny zavatra raha mahita avy ny orana rofiny ranorana avokoa le fako makany anaty kanalina de izy nomena tsiny rehefa avy eo hoe vahoaka manary fako anaty kanalina fa tsy efa lay fako tsy voangona no makany anaty kanalina ka amiko tsy famendrofendrony zany fa filazana ny marina ary adidy sy andraikitritsika amin'ny mahasolo-tena ny vahoaka atsika no miteny an'izany ka tsy hitany tokony ahasorosorena ny ilazana an'izany etsy andanin'izay de niakatra ny rano satria voavy ny orana de tena tsy hita zay anaovana azy eraka n'Antananarivo ny lalana tena be deabe ny tsy vita ary de voaterina anao renfort mihitsy nge ny faritra Clémence Rarnirina ahafahana manamboatra ny lalany Isaorana amin'ny faritra Nalamanga. Isaorana aloha fa za manokana koa zany de nahafaly ahy kosa aloha ty hoe zay niteneniko to efa misy mikofoka manamboatra am'izao niteny ndray aho farany herinandro teo de miandry aho hoe mba hisy amboatra ndray zay nolazaiko fa zany zavatra misy ato Antananarivo ny embouteillage asa na manahoana ny fijerinao azy Clémence Rarnirina fa hatreto aloha de tena fahasairana be tsy mety ho vaovà ny olona ny resaka embouteillage eto Antananarivo de nanaitra kely ihany ny teny mpanolotsaina namana hoe avy reno ny takedare petao ny fourrière 2 millions d'ariary apiaro am'izay ny lalàna fa tsy tian'ny olona isika rehefa manala azy amin'ny fahazaran-dratsiny nefa ny olona maro be de nahita tombotsoa tamin'ireny fampiarana reny de hoe hoe de tsy fantatro aloha hoe ampahafiriny amin'le vahoaka tokoa le milaza ho faly tamin'ireny fandraisana andraikitra reny ary firy no matsiaro nijaly tao anatin'ireny zavatra reny fa ny zavatra misy aloha de mbola tsy voavany resaka embouteillage reto ny vola alaina amponina de mitombo andro aman'alina na eo amin'ny resaka fikarakarana taratasy zany ny etra moa efa ndresahanao teo tsy iverenako tsony zany rehetrarehetra zany mahatonga ny olona tonga amin'ny fitenenana hoe tena efa tsy mety tsony ty zavatra ity Clémence Rarnirina ary izany indrindra namana lera fararano na tonga ny tenako ny taky ny fialan'ny be ny tanàna naina andriatsitoana ary androany raha nisy ny fifanatrehana mivantana teo amintsika mpanolotsaina sy ny tenany de mbola namafisy koa izay teny zay ary ao anatin'izay fangatahana ny fametraha-pialan'ny be ny tanàna zay na ny fanesorana azy de ny teny hoe na izy miala na izy esorin'ny mpanolotsaina na izy esorin'ny filoham-pirenena na izy esorin'ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo zay zany le option napetraka tiako tenenina zany hoe tsy hoe akory satria zay le resahana ka nareo ne zany te fanakorontanana anao erahana mijery zany amin'ny maso tsy asiana solomaso de tena jerena mihitsy hoe tena inona marina le zavatra misy fa rehefa jerena avadika ambany tsy mety avadika ambony tsy mety de zay le antony na tonga n'izay fangatahana zay hoe tokony esorina ny be ny tanàna vo hitantsika eo fa ny androany aloha zany na manalilira faralahy dia efa mailomailo be ry zareo ohatrany efa hitanao misy olona bokibokinozatra zany tao amin'ny lapa tao androany tsy hay hoe izy reny anao inona satria hoe mivory zany no mpanolotsaina de sao de hoe raha miorakoraketo reto na manao inona eto reto de asa aloha zay ngamba ve le eritreritra tiana atao mahomby ve zany hitantsika eo fa zay aloha zany ary eto anatrehan'ny mpanaraka ny fandarana sahila zao izay matona atsangana dia nitaky atsika ofsa de miteny hoe tsy miemotra ary vonina tanteraka ao anatin'izany ataontsika hoe firosoana fijoroany voamaly raha teo tsika ny nanamarika ny 25 ny volana martsa fanamariana ny fitsingerenan'ny 29 mars 1947 ka amiko zany de tokony hoe mijoro tsika na manalera farala fa miverina eo amin'le resaka tsy fahombiazan'ny fitantanana sy ny zavatra tsy mety eo anivon'izany fitantanana zany ihany tsika de tohatra ny tena mimenomenona ihany koa Clémence Rarnirina ny mpiasa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny resaka eto tsy hitako moa ny voambolana hoentina ilazana azy fa tena hoe matsiaro mijaly ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ankehitriny ity moa zany de nanontaniana ny be ny tanàna fa de ninintsy ny valiana androany Clémence Rarnirina hoe rehefa niorakoraka ny taky ny fialan-tenany ireto mpiasa ny commune urbaine ireto ny alatsinainy teo nandritra ny fotoana zay fananganan-tsaina fanao eo anivony zany commune urbaine zany de nangonony teo anivony direction Diplaise avokoa amin'izao fotoana zao raha ny vaovao voaray aloha zany hatreto ny anaran'ireo mpiasa izay nanao an'izany fihetsika izany naneho ny tsy fahafampony sy nangataka ny fialan'ny be ny tanàna eo amin'izany toerana izany de midika hoe
hitanareo le resaka intimidation fampiororona zay zany ny tena olana ary iaina ny mpiasa eo anivon'izany commune zany amin'izao fotoana zao ororona ny mpiasa mba tsy hafahany maneho hevitra raha vao maneho hevitra de karohana sy tsiponina tsirairay hoe iza no nanao inona kanefa dia everiko fa irairaina ny resaka demokrasia sy ny hoe droit absolu nge ny faneho-kevitra de mampanontany tena ihany etsikila eny anefa androany raha ny vaovao nivoaka tamin'ny Facebook aloha namana marobe teo anivon'ny Facebook namoaka azy de nilaza izy ireo fa reo ao anatin'ny fikambanan'ny mpitantsoratra sy mpitamboly eny anivon'ny fokontany maromaro de nisy tamin'izy ireo zany zay tsy nasaina ny asa mihitsy androany Clémence Rariny araka ny hitantsika amin'ny sary fa de nangoniny izy ireo mba ho avy eny amin'ny lapan'ny tanàna mba hanakora raha toa ka misy mpanolo-tsaina eo mangataka tahak'izay natao tamin'ny maraina zany mangataka ny fialan'ny be ny tanàna de ny antony disy antony tsy nampiasana an'ireto mpitantsoratra sy mpitahiry volan'ny fokontany reto de andeha iorakoraka hanakora sy andrabiraby ireo mpanolo-tsaina zay nieritreretin'ny zareo mialoha hoe hitaky ny fialan'ny be ny tanàna de miverina amin'le teniko tiany hoe move tsy endrika lalao maloto fampiororona intimidation ny zavatra tahaka izany ary amiko anie tsy voatery organisena sy atao scénario tahaka izany le fitantanana ny tanàna fa rehefa ohatra fotsiny hoe tsy zakan'ny olona tsy eken'ny olona ny hevitra afaka mioraka ho azy ny olona fa tsy hoe mitondra olona ampiorahana afana maneho hevitra ka tsipoko ihany iny hoe aleo manao zavatra tsy diso fa zay tena izy no atao fa manjary lasa mandiso ny fomba fijery sy ny fandanjanao zay tena mety ho fitiavan'ny vahoakanao marina na tsy satria mety misy koa ne zany niteritery de voatery manao lizy Clémence Rariny fa mety tsy voatery tamin'ny mpandresen-dahatra nanaovana an'izany fihetsika izany ary zany rehetrarehetra zany voalazantsika rehetrarehetra zany indrindra namana Lilira Faralahy zany ataontsika hoe efa hita miariary reny ny vahoaka androany ny toe-javatra maro samihafa izay vao nitantarainao teo zany no nahatonga ay nanamafy fa tena mila esorina ny be ny tanàna ny ainandray tsitoaina nefany raha zoina mantsy ny fanehoan-keviny androany de tsy hametra-pialana izy zany satria moa isan'le option voalohany zany no teneniko hoe fa endrena angamba ny mametra-pialana dia raha ny zavatra nataony androany na hitantsika an'ireny olona teo avelany efa niomana amin'ny zavatra rehetrarehetra any de tsy hametra-pialana mihitsy izy zany ny be ny tanàna raha teo aloha zany aloha na tiana na tsy tiana de masotsika hoa asorona ny solomaso de mijerytsika mijery amin'ny maso tsy mitanila fa tena efa tsy mameototra tsony raha tarafina fotsiny zao amin'ny fanehoan-kevitry ny olona resaka tambajotra tserasera ianao namana Lilira Faralahy teo jereo vaniny any amin'ny Facebook sationany amin'izany zao reo fanehoan-kevitra androany mantsy izy araka ny teneninao teo ihany hoe mifanao manao inona re zany manao duplex amina télé maromaro izy zany zao de mifanitsaka amintsika izy zany zao androany de jereo voaniny le fanehoan-kevitry ny olona vao napafantatra izy hoe anao iresaka anao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety amin'ireo fahita lavitra reo tsy ireo daholo eny andeha atao hoe tsy izy rehetra kosa fa ataontsika mety misy ray roa telo mba tena reo mba miteny hoe makasitraka zay manana fa sisan'izay de reny le fantenentsika teo mbola mihoatra noho ireny ary no nataon'ny olona resahan'ny olona satria ny olona koa manararoatra zany hoe izy no ao amin'ny géren'io contenu zany de manararoatra ny olona mba ampitaina ny hevitra hoe jereo ty maketsy ty fa ny akamaroan'ny fanehoan-kevitra kosa namana Lilira Faralahy raha ny jerena de io 11 milliards volan'ny knaps tsy knaps volam-bahoaka volan'ny mpiasa malagasy volan'ny zoky olona volan'ny mpandray volan-jaza retraitin'olona masarotiny any vahoaka zany ny akamaroan'ny olona naneho hevitra tao anatin'izany avoay avy ireny ny volana sy ny sisa ka de io moa hitantsika eo namana Lilira Faralahy efa napetraka iny ny ultimatum atao hoe ampahendrena nanaovana anazy tsy ho atongavana any amin'ny korotana ny tanjona vahoaka samy andinika sy samy hijery ny rehetrarehetra ary averiko ianao hoe mijereva amin'ny maso tsy mitanila ary indrindra filoham-pirenena ny tena resahana ao anatin'izany hoe mila mijery efa nahita ihany teto angamba mbola ataontsika hoe kely minime aiza moa misy hoe erreur kely sy erreur be fa ndeha atao hoe qualifiena erreur kely neny sasany fa voatsoky rehefa misy zavatra tena hita kosa fa mampitaraina amin'ny mponina sy tena hoe tena tsy mety tsony fa izay le niteneniko ary mafisiko le teneniko tao anatin'ny fahita lavitra rahavavy hoe mijoroa ianao andre matofoloha raiso ny fepetra raiso ny fanapahan-kevitra fa raha ohatra ianao ka tsy mahazo vato any amin'ny tsy hoe tsy mahazo vato tsy mahazo isa any amin'ny mahazo point zay ngamba nitenenako anazy any amin'ny zavatra maro amin'ny fitantanana maro mba mety tena hitehaka aminao kosa ny akamaroan'ny mponina ny amin'ny sage décision na fanapahan-kevitra mendrika zay ho raisinao mikasika an'izay zay ngamba ny
ia hatreo ny fandaran'androany lavalava ihany zay a fa everiko fa tena nazotsika ny vaovao tsara ho fantatra rehetra averiko foana hoa hoe fanamby zay napetraka amin'ny rahavavy ny hitondra amintsika izay fandeha andraraha rehetra eo anivon'ny tanàna ary satria de mahabe resaka sy tsy mbola mety tapitra treto aloha mbola tsy dila aloha treto ny raharaha 1.1 miliara de rariny raha izany no ndresana indrindra ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izay ohatrehana mandritry ny 10 andro raha teo isika eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna Clémence Ararynirina misy ny fanaovana ny compte administratif sy ny budget additionnel dia ireny rehetrareny no atrehanay amin'izao fotoana izao ary de araky ny nambara teo moa de ezaka izay ampitany vaovao arak'izay fizotrany sy ny tokony ho izy sy arak'izay takiny vahoaka ihany koa dia everinay fa adidy sy andraikitray ny mampity reny rehetrareny amintsika rehetra izay koa no vetivety farany namana lira faralahy saingoako kely ianao tia mantsy ny zavatra andresana andriamatoa ny tanàna rehefa misy tsy fahafaliana ho izy de mitory zay kosa aloha le fanamariana tamin'ny maraina za kosa aloha apatsy atatara fa ianao andriamatoa ny tanàna de efa nitorian'ireo olona mpitehanao fananana mpitehanao fivelomana tery anala mahitsy fa mova ianao nipotra teny amin'ny fitsarana ny dossier momba amin'ny fitorinanao dia nandeha nakasy de nakary de nakasy de nakary de tsy hita tsony zay no antony alao koa mantsy azava ny resaka hoe inona ny tena tiana hatongavanao anatin'izay de nozany rehetrarehetra zany hoe misy olona zany eto mihevitra ny tena ny angamba no ambony lalàna de raha misy mitory izy de tsy mipotra fa raha mitory olona izy impito imbala de le olona se présenter foana anatria amin'ny fitsarana zay zany nisan'ny antony ihany koa de sahilasy zao ngamba ny maherina koa sy lamana lira eny ary aza misalasala miantso ny larana finday raha te hifandray aminay ianao na te handray anjara ao anatin'ny fandarana ihany koa iny no manakatina ny fiarahana androany isaoranareo teknisianina rehetra ny mpiaramiasa eto anivo ny MBS nanao zay nahatontosana izao fandarana izao izay miravavy kosa mametraka ny mandra-piona ao amin'ny fandarana manaraka indray tombo kilasy tombo vavy